fanany voninahitra fandarana afahanao mandre torolalana mazava ivoanao ao anatin'ny zavatsarotra misy anao ampy zay ny aretina ampy zay ny trosana matotra anao ampy zay ny fanilikiliana ampy zay ny enatra sy ny latsa tonga ny fotoana hitafianao ery sy voninahitra fanany voninahitra iarahanao amin'ny lelan'Andriamanitra Pasteur Isidore Andrianirina fifandraisana 033 40 324 74 fanany voninahitra ny aretin'ny mpivavaka amizao aretina mpivavaka misy ty resako ty zany olona efa mivavaka fa manana aretina izy raha ny marina ne rahalahy sianabavy malala ny fivavahana ataonao tokony ampitsambadika tanteraka mihitsy ny fiainanao ampitsambadika ny fiainanao ny tantaranao na ara-pahasalamana na ara-pitiavana na ara-bola fa manana aretina ny mpivavaka maro ankehitriny inona ny aretina mitovitovy ny aretina mahazo ny mpivavaka tsy mpivavaka rehetra fa ny ankabiazan'ny mpivavaka dia manana nyty aretina ity rehefa tonga ao am-piangonana dia diso mihidy loatra diso mikombona loatra matahotra ho bedin'Andriamanitra raha ohatra ka hietsiketsika matahotra hibedin'Andriamanitra raha somary mandihy mieritreritra izy hoe miopefy raha somary mafanafana zany no natonga an Jesosy tao anatin'ny baiboly Jesosy ao anatin'ny baiboly tsy tena ao am-piangonana izy no manao fahagagana fa eny an-dalana na eny amin'ny arabe misy fotoana ihany izy manao fahagagana ao am-piangonana anisan'izany ilay vehivavy nanjoky nandritra ny 80 taona tao am-piangonana iny zao anisan'izany ilay lehilahy maty tanana dia injiro ny tananao izy dia teoneo dia velona le tanany mety misy koa ankoatr'izay fa ny ankabeazan'ny fahagagana nataon'i Jesosy tao anatin'ny baiboly tsy tao am-piangonana fa teny amin'ny arabe tsotra ny antony ny olona rehefa tao am-piangonana diso ny kombona loatra diso ny afiafy loatra satria ny heverin'ny olona fa mampatahotra be ho Andriamanitra hoe tsy mahazo mihetsika fa tsy maintsy jeriatrika ianao ary misy olona zazatra le manao jeriatrika na dia efa amina fotoam-bavaka mafana dia lasa manao salut indray izy satria tsy haiko hoe tsy azony mihitsy le hoe manandra tanana zao indray ny ataony sady tsy miteny izy tsy miresaka tsy manino zany hoe diso mikombona ny olona ao am-piangonana dia zay no mahatonga an'Andriamanitra tsy dia nanao zavatra firy tao anaty fiangonana tao anatin'ny baiboly i Jesosy le resahako fa teny amin'ny arabe ny teny nanaovan'ny fahagagana satria eny amin'ny arabe ny olona afaka mamoaka ny fihetseham-pony afaka mamoaka ny any anatin'ny fony ary ny zavatra ilain'i Jesosy aminao dia ny any anatin'ny fonao no avoakanao ry Bartomeo jamba tsy tao am-piangonana fa tamin'ny lalana hiditra tao Jeriko teo izy no naheno hoe misy olona maromaro miantso dia nanontany izy hoe inona zany namaly ny olona Jesosy avy any Nazareta no mandalo zao tena nomboka ny antso izy hoe ry tompo zanaka Davida hoe maminy rafo amiko tany am-piangonana zany tsy azo natao tamin'izany fotoana zany satria bedin'le mpanapaka ny sinagoga bedin'le tompony andraikitra am-piangonana hoe mitabataba miantso ao ianao tsy azo natao zany satria Jesosy tompoka rehefa tonga teto ambonin'ny tany correction na fivavahana ny nataony nanitsy fanitsiana fivavahana ny nataony Jesosy satria efa nisy fivavahana na zatra ny olona hatramin'izay eny amin'ny arabe Bartomeo miantsoantso tompo zanaka Davida mamindrafo amiko dia tsy nazatra ny olona mihitsy le hoe miantso dia zay no natonga olona maro no niteny tamin'io jambo io mangina no rarana i Bartomeo miantso satria tsy nazatra ny olona mihitsy le hoe miantso fa ny heverin'ny olona rehefa mivavaka zany dia miondrika
dia tsy miteny na hoe miteny mora fotsiny satria Andriamanitra mandinika ny fo. Ka raha vao manomboka misy olona anankiray miantsoantso dia ohatrany hoe tsy fanao, tsy nazatra sofina, dia nasain'ny olona nangina i Bartomeo. Nefa Bartomeo ny tsy niresaka tamin'ny olona fa niresaka tamin'i Jesosy. Le olona indray nysorena. Ny olona mivarokena eny an-tsena eny tsy maninona rehefa miantso. Ena mbola voatsara io, mbola vao nivonona tamin'ny maraina, omby mbola vao nivonona io. Ny olona mivarotra lamba eny bazary eny miantso tsy maninona. Receveurna taxi be, tanamboasao te mahaloteranina tsy maninona. Fa raha vao miantso mihitsy an'Andriamanitra mitabataba dia tsy ohatrany tsy mety amin'ny sofiny olona tamin'ny fotoan'androny. Dia zay no nahatonga Jesosy tao am-piangonana tsy tena nanao zavatra firy izy satria ny antony disony kombona ny olona tao. Fa teny amin'ny arabe i Bartomeo no niantso, nasain'ny olona nangina fa vao maika ny antsoantso dia naneo ny voninany Andriamanitra. Tahaka izany ilay vehivavy Kananita narary mafy ny zanany nampahorian'ny demonialy loatra tsy tany am-piangonana fa eny an-dalana. Satria eny an-dalana ny olona no afaka mamoaka ny fihetseham-pony ary ny zavatra tadiavin'Andriamanitra aminao raha lahako sy anabaviko dia zao le ao am-ponao no avoakanao rehefa mivavaka ianao, ny fihetsiky ny fonao. Ianao ve ananany olona trosa 50 millions 60 millions tsy hamoaka ny fihetseham-ponao amin'Andriamanitra fa ary tonga am-piangonana ianao dia io ny ataonao. Amen. Trosa nino no niva amin'izany? Ny ao am-ponao no avoakanao, tsy te higadra Jesosy, tsy te hiditra ny amponja hafa baraka, tsy te hivoaka ny trano indraindray. Vao maneno ny telefonina Jesosy dia efa taitra indray hoe inona indray zany, mpitakotrosa indray zany ny atao mivavaka. Ny ao am-ponao no avoakanao, ny ao am-ponao no avoakanao. Zavatra ohatr'izany no ilain'Andriamanitra. Ry zaka io zany tsy tany am-piangonana ny tany an'Andriamanitra, tsy midika indray zany hoe tsy any am-piangonana Andriamanitra. Fa ny tiako resahana tao anatin'ny Baiboly tsy tany am-piangonana izy ny nanao zavatra satria ny antony le olona tao am-piangonana tsy taitra fa eny amin'ny arabe ny olona mamoaka ny antsoantsony. Zaka io sy tao Jeriko eny amin'ny arabe nahita olona marobe nandeha teny an-dalana dia anao zay ahitany an' Jesosy izy saingy tsy nahita satria fohifohy kely izy. Dia lasa izy niazakazaka teny aloha tany dia nahita avy avy dia nananika ao am-piangonana ve no afaka hianika zany? Tsy mahazo mianika zany ianao fa nianika avy avy izy dia ozy Jesosy. Jesosy tsy niteny hoe inona ary ty tsy mahalala fomba ty lehilahy be ohatranao dia mananika azo. O Jesosy ry zaka io sy midina faingana, androany tsy maintsy tonga ao an-tranonao zany tompoko no ahitana an'Andriamanitra. Ka ny fivavahana dia nitsiny Jesosy rehefa tonga teto tany Jesosy. Manoro hevitra anao aza mikombokombona rehefa mivavaka, avoainy any am-ponao, miantsoantsoa mafy, tenenao amin'Andriamanitra ny ao am-ponao, mila mihetsika ianao, mila mafana ianao satria Jesosy raha sady tsy mangatsiaka ianao tsy mafana fa matimaty alohan'ny vavaka ianao. Fa aoka ianao hafana na aoka ianao hangatsiaka. Maneo foan'izay tsy voaraiko, alohan'ny vavaka ianao tsy fahatsaraisiko. Tahiny tompontsika ahita ny voninahitr'Andriamanitra ianao rehefa manomboka manitsy ny fivavahanao, rehefa manomboka hitsinao ny fomba fivavahanao dia ahita ny voninahitr'Andriamanitra ianao. Manome fotoananao sabotsy zao fiangonana fanay ny voninahitra an-tany Masady manomboka amin'ny 7 maraina na amin'ny 7 sasany alohany amin'ny 7 mezatonga satria hitady an'Andriamanitra tsika. Raha tonga amin'ny enina zay ianao tsy maninona, mivavaka ianao mandram-panombohan'ny fotoana. Alahady indray fiangonana fanay ny voninahitra an-tany Masady. Raha tonga eo bazary ny an-tany Masady ianao dia mandroso amin'ny lalana miditra tsara rano iny 20 metatra miala amin'ny bazary eo no ahitanao ny fiangonana. Alahady io. Ny alarobia amin'ny 20 oratoandro any amin'ny fiangonana tany Masady ihany ahita ny voninahitr'Andriamanitra ianao, ahita fahagagana ianao, ahita fiovam-piainana ianao. Tahina Andriamanitra. Enonao misy tsirony izao nanomboka ovina ianao mifoka sigara eo? Telopolo taona. Nisy taona nanandrana ny ala ianao fa tsy afaka? Niala enimbolana dia avy eo narary sady miverina tamin'ny miverina
dia sitrana. Ay. Narary aho rehefa niala n'izy io. Ay. Rehefa niverina aho dia sitrana indray. Ajanony amin'izay ilay sigara iny fa hivavaka honao azy. Azarina, borikeo fotsiny. Sary. Rehefa tato ny fanaty sigara rehetra. Mandao anao ilay fanampetraka ao anatinao. Fitany sigara manao veloma zao. Zao dia manao veloma. 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 Fanafoka ny sigara io. Zao. Roba shake lere mama. Zao manova veloma ianao zao. Manova veloma ianao zao. Fanafoka ny sigara io. Alef. Tsy maintsy. Fanafoka ny sigara io. Fanatia ny sigara io. Ataovy ny velomanao zao. Alef. Atenao mipetraka ianao ny mihinana ny sigara io fa tsy izy. Ianao fokany io fa tsy izy. Ahoana? Ianao fokany io fa tsy tia vehivavy ty. Mazava. Tratraka ianao zao. Roka mashamba. Mapidina afo ambavany aho. Tafon'i Jesosy. Las. Manova veloma. Mandrezatra. Mamoaka ny nicotine rehetra. Alef. Avay nicotine rehetra. Alef. Avay. Mandrezatra. Avay. Las. Mamoaka ny ianao zao. Voaka io fanaty sigara io. Voaka io fanafoka sigara io. Voaka amin'ny anara Jesosy. Tromba. Alef. Las tromba io. Las. Alef. Las. Voaka. Las. Yala tateno. Isa io. Tatraka ianao zao. Tatra. Ahoana? Tatraka ianao zao. Ianao foka ny sigara io fa tsy izy. Ahoana? Las. Manova veloma. Iza ny anaranao io izy. Iza io. Tenero. Iza io. Iza. Las. Io tromba mifoka sigara io. Izy io. May. Doranay amin'ny afo. Doranay. Mampidina afo ao anatin'ny orona. Mankany amin'ny avokavoka. Las. Mankany amin'ny avokavoka, mankany amin'ny poumon. Las. Tsy ho tia sigara tsony dia manaka zay. Leo fofona sigara. Alef. Sotra Jesosy. Tsangana ranabavy. Tsangana. Tianao Jesosy. Haleluya. Inona zavatra tsapanao zao io? Zavatra tsapako za ohatrany za telo tsy natsiaro ninina fa za zao ohatrany nena eno maivana aloha za zao maivana be za zao. Maivana. Ary nataly fofona sigara ny foko teo ohatrany tsy henoko ato ambavako ato. Zany. Magagy zany Tsy henoko ato ambavako ato le fofona nefa za rehefa mifoka sigara ohatrany io dia henoko mipetraka ao le goan'le sigara. Fa za zao tsy henoko le. Nefa firy taona ianao nifoka sigara? 30 taona. Tatio sigara. 30 taona za mifoka sigara. Foy amizay sigara iny. Enonay azy indray. Eo apirety enany mampirehitra anao. Tsy henoko le hoe fofona sigara inona tena sigara inona tsy azoko satria nefa za raha mifoka sigara ohatra zao dia henoko le fofony hoe sigara godoloka zao na sigara amizao tsy heninao mihitsy ny tsirony. Fa ohatrany hoe foka setroka fotsiny zany fa henoko anazy. Mbola heninao misy tsirony ve izy amizao? Tsy zay manko le tsirony ane le aizana an'le hoe zao. Fa tsisy tsirony zany izy amizao. Tsirony henoko zany fa ohatrany hoe
mifoka setroka fotsiny za zao. Tsy mahita fi mihitsy zany ianao am'izao. Ohatra ny sigara périmé reny zany fahaizako anazy. Périmé, lany daty. Lany daty reny. Afaka zany ianao zao. Hitsao amin'ny tany ny sigara ina. Ya, afaka ianao zao a. De aza mifoka itsony. Ary aza mitady itsony. Tsy andre envie. Ary tsy anana désir itsony amin'ny sigara io ianao. Fa midingana tokony ataonao a, tsy mitady itsony. Tsy ny eritreritrao ny mety mbola hoe te hitady. Fa ny any anatinao any tsy mila itsony. Dikan'izany aza manaiky itsony ianao. Fa afaka ianao zao. Tena afaka mihitsy. Ya. 30 taona nifoka sigara, teo ny hoe tsisy tsirony tamin'ny sigara izy ny anaranao? Vangy. Andro vitsy taty aoriana, tsy mieritreritra sigara itsony raha matoa fa mifantoka tsara amin'ny fivavahany amin'Andriamanitra. Tanteraka tamin'ny tenin'Andriamanitra hoe raha ny zanaka no hanafaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Jauna 9:4 mahagaga Jesosy. Herinandro taty aoriana afaka tanteraka raha vehivavy. Natra ho an'i Jesosy rery ihany dia jiroko vavolombelona eto. Za zany a nandritra ny 30 taona mifoka sigara. Dia rehefa nisy ny fotoana nahitako an'ilay fandaharana tamin'ny télé zany tamin'ny pasteur dia tapa-kevitra za nandeha namonjy amin'ny pasteur taty zany satria za zany a tena nanana etaeta te hiala sigara mafy azy zany. Ka rehefa tonga taty moa zany teny tamin'ny pasteur hoe zaho pasteur tena fa te hiala sigara satria za tena nahatsapa hoe nijaly. Na tena nahatsapa nijaly tamin'ilay fifohana sigara. Satria misy fotoana za zany a tena na dia efa tsisy vola zany a tomany goûté le zanako dia aleoko vidanako sigara toy izay tsy hanomezana le tsy amena an'le zanako zany hoe vidanana mofo. Dia tapa-kevitra zany na hoe ndeha tamin'ny pasteur dia rehefa nametrahany pasteur nidélivrer ny pasteur zany tamin'le 5 décembre dia hatramin'izao voninahitra ho an'i Jesosy rery ihany fa tena fa tsy nahatsiaro mifoka sigara tsony azy zao fa afaka nafahany Jesosy tamin'ny foana sigara. Sady efa tsy manana eritreritra hifoka sigara zany tsony aloha fa tena efa afaka za, efa afaka zao. Za zao efa miramirana tsara mihitsy. Ity lehilahy ity dia voafatotry ny foana sigara nanomboka tamin'izy vao 19 taona monja. 17 taona izy zao, izany hoe 20 taona ny foana sigara. Namaly ny antson'Andriamanitra izy, ny sabotsy lasa teo tetsy amin'ny tramobe ny kolotsaina. Nanomboka vina anao nifoka? Nanomboka zao efa 20 taona zay. 45. Fa ianao ve mba teo afaka amin'izao? Afaka amin'izao taoko zao fa afaka sigara zany mbola tsy afaka. Afaka amin'izao ianao? Raha magetaheta isandato ny tananao. Mitroka fofinaina avy amin'ny tanako. Lasa miala tato ilay fana mifoka ny sigara io. Miala tato fana mifoka ny sigara io zao. Las voka miala tato fana mifoka ny sigara io. Voka daholo. Alleluia. Voka daholo. Alef. Raisiny sasay parasis. Kafka zao. Kwa zao ino afaka. Alef. Sai. Alef. Eu vou vokis. Tena yetu herin'Andriamanitra. Manomboka zao dia tsy mpino ntsony io sigara io. Ayayayaya. Las. Voka daholo. Eo sigara no hanena ny 30 taona. Voka ny heriny tarika anao amin'izany. Ino anay aza manahoana nasaina nanandrana ny foka taorian'ny vavaka.
Guarda, addio. Nioka nandu avy hatrany. Oi, vazava daquilo io. Aonde? Bulatino ve? Stino. Sy niditra intsony ny setroka. Hallelujah! Hallelujah! Nitsaware. Chile. Oh, café de Chile. Então não foi não? Como café de filtro já tinha consultado. Pronto. Chile. Roa andro tao aorianan'ny fitoam-bavaka izay notariny lehilahin'Andriamanitra Pasteur Isidore Andrianirina tao amin'ny tranoben'ny kolotsaina ka natrehan'Andriamantora kodisafo mivady izay nanafahana azy tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy ho afaka amin'ny fifohana sigara dia tonga tao amin'ny trano lehilahin'Andriamanitra izy mivady niaraka tamin'ny etaeta lalina satria tsy izay fanafahana azy tamin'ny sigara izay ihany no nampangetaeta azy ireo fa ny anafahana ny vadiny amin'izy ioga amin'ny fibrome ihany koa. Miala tato, fanaratsy mitondra fibrome. Voaka amin'ny anaran'i Jesosy. Miala tato ny fibrome. Mivoaka ny fibrome. Mivoaka ny kyste. Miala. Fanaratsy mitondra fibrome io. Miala amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Miala tato. Fanaratsy mampalehibe ny tamonjanany. Fanaratsy miasa ny anatin'ny tamonjanany. Voaka amin'ny anaran'i Jesosy. Voaka amin'ny anaran'i Jesosy. Alefa. Aingana. Malaky. Miala. Manodidina anao andeha. Izy ianao. Fa iza ianao. Iza. Alefa. Matsara tena ianao zao. Tsisy zavatra dia voaka tsony. Zavatra tsy ampoko teo, ohatra ny zavatra tevoaka dia fa tsisy tsony izy amin'izao, ohatra misa lehibe. Eno tsisy tsony. Maivana ianao amin'izao. Fa tsisy tsony, ohatra fa maivana be. Ireny io zavatra mahatonga anazy tsy miteraka io. Ireny mibahana ny anaty tranonjanany any. Io mamorona fibrome, mamorona karazana aretina. Ohatra ny nana. Zay tena mitera. Asary zay le mivoaka teo. Ino zany ny zavatra mivoaka avy tao anatin'ny ranabavy Isabelle. Misy lio izy io zao. Misy lio. Io zany no mivoaka tao rehefa nivavahana izy. Nanao échographie izy tamin'ny ray andro tena zavatra hita tao zany fibrome. Conclusion zany gros utérus polymyomateux sans retentissement sur le haut appareil urinaire. Zay zany ny zavatra conclusion tamin'ny échographie 5 août 2015 ty échographie ty tamin'iny fotoana iny. Dia reto zany ny valiny fitarafana. Aoriana kely ao dia Isabelle bevoka indray no asehonay aminareo. Androany dia izy nafana ny naseho tao aminareo. Tonga ato an-tranon'ny lehilahin'Andriamanitra moa zany Monsieur Rakodizafo Honoré sy Madame Isabelle androany. Za mihitsy no niantso an'ireo satria tamin'ny sabotsy ireo tonga voalohany namonjy fitoam-bavaka tao amin'ny maison de la culture tato amin'ny fiangonana fiainan'ny voninahitra. Tao anatin'ny olona maro izy no nanantona azy dia niteny hoe voka sigara ianao rahalahy. Dia izy moa tsy nisalasala fa nanambara hoe nanomboka za 9 taona zay nivoka sigara voalohany, za zao 10 taona. Za hoe 9 taona no nivoka sigara. Dia nivavaka ho azy ny tanako napetrako teo akaiky ny olona. Dia tantara amin'izay zava-nisa rehefa nanomboka nataoko otrota amin'ny olona amin'ny tanako tamin'ny fotoana iny. Teny misaotra Jesosy fa
teo zany za vao niaraka nametrahany pasteur tanana zany eo tao amin'ny oroko teo a tonga dia ohatrany misy zavatra ny kokotra be tao anatin'ny tratrako tao nivoaka avy any tonga dia misy leombolongana misy zavatra maintimainty raha be ohatran'le mpanoatra reny nivaingana avy ao jusque zao hatramin'izao zao miteny zao tsisy hoe dia mangetaheta tefoka zatsika zany za zao dia mijoro vavolombelona za etanatrenin'Andriamanitra tena maneky marina za fa misy marina zany Andriamanitra zany amin'ny anaran'i Jesosy fa volona hiaraka amin'ny Jesosy manaraka amin'ny farany za efa maromaro ihany tany vavako zany tato zany amin'ny farany voninahitra mo ato zany no nahitako no marina nahitako ny fahasoavana tera zaho ary mijoro vavolombelona eto anatrezareo vahoaka ny Masenga fa tia tena izy raha fahitako anao zao tala ile olona tsy azo fitafitahana reny zaho tena tsy mba minimino zany zaho tena loha be naka tena tsy hitan'ny opposé lohanao tena marina zany loko ty tsy mba verivesan'olo zao fa zaho resy latra tena mijoro vavolombelona zany ary rehefa misy zany le toroteny hoe mandeha de manolo hoe le toroteny ry afaka za mandeha mitoroteny fa misy zavatra mahasoa nataon'Andriamanitra nanova fiaina mandeha mijoro vavolombelona mandeha zaka satria resy lahatra za fa tena hoe misy marina zany Andriamanitra zany misy marina hoe tena amin'ny asan'i Jesosy na afaka za maditra za tena maditra fijangajangana nataoko fisotoany toka fisotoany fifoana rongolo tsisy olona tsy mampantatra anakay amparikazy rezonala izy talà zany maditra za tena marina zany inona zavatra tsapanao tao amin'ny maison de la culture tao zany voliditra tao ianao dia inona zavatra vao niaraka niditra ta za dia efa nangana lohanakay nitefitefitra loha be nakay le mitarimy raha tsy manjary misy naloka raha ty tao tamin'ny sabotsy dia fona zaho iny ohatra sokony toromaso hoe za tomagny malahelo tsy hainao nampitomany anao tsy haiko misy ohatrany malahelo be za fonaka za zanakara concentration kely hoany sy ny sigara tsy haiko za roa fojany mitelo iny sigara mba tsy lettre be za kenefa tsy hitany pasteur za mihinana sigara eo amizay hoe mbola misy sigara be aminao ozy misy oa za ty hoe pasteur ty misy sigara te fiala amin'io veo te hiala magnetahita iny zany misy no anatonga avoko aty nalay le nakiraiky dia nataony ohatran'izao tamin'ny tanako teto hoe hoe fo amizay nandoa lio nivaingana hoe igny zany nialako jusque zao tsy mahatsara tefoka sigara tsony zany ke mitaona atsika za raha lanana bary mitongava diany mbola zao fa atony tena misy fiangonana tena mahavita azy tena hoe mitsapana hoe Andriamanitra fa tena hoe atony misy nerin'Andriamanitra zay ahoana fahitanao any vadinao tamin'ny sabotsy iny tao tamin'ny sabotsy izy petrapetraka zay moa seza eo efa mipetraka izy iny jereko za manontany mama hoe teneny za zany nambara marary lohako marary alohanao mamarary lohako teneny mamaly eto dia mamaly amin'ny atoko teneny dia hoanao azano ateneny danao raha mivoaka kely atokotany ianao fa mivoaka kely atokotany toko hoe mafana be zany le izy hoe tsy zaka andeha hafanana dia mivoaka kely tany izy miverina koa izy fa miverina zany izy mbola zay foana nitarairany mama teneny efa anao zany tsangana taloha ry za nambara andeha pasteur ry tataontsika hoanao a zany pasteur mbola mitoroteny ho azy io fa mbela ho rehefa vita ho io toroteny io dia atsotsika fa io tsy maintsy mbola avy aty afara ty foana teo foana koa izy nitelo miboaka zany izy mbola tsy afaka foana anganodoany izy ka izy nitomany mama tsy tantiko teneny zany teneny latsaka ranomaso zao ko nangano trano any mba misy fotoana marary antoatrany zany tsy marary anto izy tao am-piangonana izy narary lohany dia maso no mangitakitaka zany tsy fantanareo hoe inona ny tsy fantatra ny antony dia efa avy eo zany izy iny tomany amizay zany efa tomany dia nalahelo tomoko za aza mitomany anao te pasteur mbola ty afara mbola ho avy amitsika eo iny rehefa avy eo fa hainy foana ho anao misy asany devoly mikotana anao hainy foana raha vojereny ho anao dia iny moa anao nandeha tafara efa kelikely nafanandeha taty iny moa pasteur teny pasteur ianao nandeha tariny amizay avy amizay mboko zany izy io moa pasteur dia anao natsonony amizay dia nametranao tanana iny tonga dia efa teo izy efa afaka teo amizay zany izy iny azy mama teny afaka lohako sy ny afaka narary teneny herin'Andriamanitra ao miasa aminao teneny fa rehefa nody ve nareo natsapa maivana be nareo rehefa maivana be tena maivana mihitsy tena maivana falifaly mihitsy tena namina mihitsy tena namina
Tsokotikeky nareo. Tena namana be mihitsy izy eo a. Matsary sambasambatra zany. De misaotra betsaka ny herin'Andriamanitra aloha fa tena mafiasa aloha izy. Maro ihany tany nandananay zay. Ina problemanareo roa amizao koatra problemanay zao amin'ny spaty zany tsy miteraka. Zay zany problemanay zao fitadavanana zay mbola tsy fampiteraka mihitsy zany. Nefa zay fa efatra taona vadiana fa 5 taona koa. De tao anatin'ny vavaka natao taminao teo inona zavatra tsara? Tsy zavatra marary mihitsy zao eto. Fa teo nisy narary tao teo? Izy io malemilemy be ty. Nefa mafy io teo? Ty teo mafy be karaha ho devoka Ty rery. misy rano bokaboka tao ty. Io zavatra niboaka avy ao. Rano a de nisy lio tao. Teneno. Narary ve ny voany teo sa tsy narary? Narary ka. Ty zavatra Fa inao teo natsiaro tena tsara? Natsiaro tena zany tsy matsiaro tena. Yawa. Matsiaro tena. De inona ny finoanareo amizao? Mino ve nareo fa omen'Andriamanitra zanaka amizao? Mino ka, mino. Azaho mino zaho fa hoe satria ohatra nataoko zao mijoro vavolombelona za hoe tena tsy mahatsiaro te sy hoe sigara zay mety ohatran'izay koa doko ataoko mino fa omeny Jesosy zanaka zany. Aty ngamba ny lalany taritany Jesosy anteny andao aminareo mandeha Pasteur Isidore fa any mahasoa anareo fa aiza mandeha ty ary ty. Zazalata de avinareo sa vavy sa kambana? Kambana misy tsy vita zay nemeny eo. Nemeny eo. Nemeny na nilana Era de makasitraka nareo tsofinaraninareo omen'Andriamanitra zavatra tena mahasoa anareo mampisoatra amin'ny farany aza miemitra itsy. Faly Andriamatora Kotzavy rehefa niona tamin'i Jesosy tsy nitsahatra izy miresaka tamin'ireo namany, nanambarany nahitany an'i Jesosy, nanaovany Jesosy fahagagana taminy. Tsy menatra izy manambara amin'ireo olom-pantany fa misy Andriamanitra ary velon'Andriamanitra eny amin'ny toeram-piasany eny, manambarany amin'i Jesosy izy, tonga vavolombelon'i Jesosy izy, tena velona Jesosy. Io manko misy le resaka mandeha ohatran'izao fivavahana vandy io hoe zavatra ny atao ohatran'izao nenakay tena hoe mijoro vavolombelona za masoandroanay ty tena hoe afaka tanteraka zaho ary tena hoe tanan'ny pastera foana nataony ohatran'izao tamin'ny teo de inona boaka zavatra zany tagnatin'ny kibo tao tsy olofa masoko nahita tena hoe zavatra ohatran'izao mivaingana za zao zany tsy mahatsaro hoe ifoka sigara na hoe mahatsaro na hoe misy tsisy anatin'ny eritreritako mihitsy nanomboka tamin'ny sabotsy le izy tamin'izao mbola tsy mahatsaro tena sigara zay ke manentana atsika vahoaka mazenga na lavitrany na makaiky zay maheno an'izao raha resako zao zay mahita maso mivantana amin'ny tele am'izao koranako zao mitongava fa ao ny tena izy mivavaka zaho anarany hoe za mandeha mivavaka koa fa tsy hitako le hoe manakorany ty vany fiainana anakay fa tao tena natsapa zaho fa hoe ato ho any tena izy. Ny fandaharam-potoana mandritra ny herinandro ty zany atao figorana fanany voninahitra de atao tany masaja daholy alarobia amin'ny 20 hatramin'ny 2 atany masaja ny sabotsy zao koa zany tsy ao maison de la culture araky ny mazatra fa ao atany masaja ihany manomboka amin'ny fito sasany maraina de efa manomboka eto bazariny atany masaja moa zay zao de midina ny fotsiny amin'ny lalana mankany Tsararano lalady koa atany masaja zany hoe tsisy zany amin'ny maison de la culture mandritra ny herinandro ty fa atao tany masaja daholo ny fotoana rehetra larobia amin'ny 20 sabotsy amin'ny fito sasany alahady amin'ny valo maraina enandrema fanany voninahitra fandarana afahanao mandre torolalana mazava ivoanao ao anatin'ny zavatsarotra misy anao ampy zay ny aretina ampy zay ny trosana matotra anao ampy zay ny fanilikiliana ampy zay ny enatra sy ny latsa tonga ny fotoana hitafinao ery sy voninahitra fanany voninahitra iarahanao amin'ny lehilahin'Andriamanitra Pasteur Isidore Andrianirina fifandraisana 033 40 324 74 fanany voninahitra